Hita tsara mivoaka ny didy tsy azo atao izay meloko. Ny azamina ny ampivondronana ireo mpisolo vava latsaky ny 10 taona ny asana sy ny anomezana fiofanana ho azy ireo anatsarana ny traikefa izay efa ananany. Miara-miasa akaiky amin'ny gène avocat de Paris sy ny ambasady amerikanina moa ity fikamanana ity ary tafiditra ao anatin'ny fandarana asan'izy ireo ny fanaovana hetsika ara-tsosialy samihafa toy ny fitsidiana fonja sy ny fikarakarana ato tantaratasy. Nirano tamin'ny vola Rafarasomo izay fanadihadiana izay ndresaka voapangitsika teo ndresaka fiarovana fahitsan-danana izay voasambotra ny polisy avy amin'ny service central des affaires criminelles eo anosy mety amin'ny BC moa no mahafantana ny maro ny alahady 3 octobre 2020 teo teny Betongolo tamin'ny fetin'ny Oktoberfest ireo olona nanafika ny trano lieutenant colonel Andrena Soavana Charles teny Ankadivato ny 20 septembre 2020 tokony tamin'ny valora latsaka fahatelo ny efata izy ireo ka miaramila iray tamin'izany voasambotra izany Doli Roditis eo amin'ny sarin'ny polisy pirenena. Tamin'ny fetin'ny Oktoberfest ididiany sarin'ny polisy tokony tamin'ny 3 ora arivo. Nentina taty amin'ny Brown Police izy tamin'izany atao famitorana. Ny aiky ny eloko vitany izy ary nanondro ny namany iray atao hoe Patrick ka nosambonina tany an-trano tany Tanjombato io andro io ihany. I Patrick indray no nanondro ny namany iray atao hoe Gaetan ka nosambonina ny alatsinainy maraina tamin'ny 5 ora tao an-tranony teny Dapenaka. I Erika indray kosa dia nitolo-batana tety amin'ny brigade criminelle ny alatsinainy 4 oktobra 2020 ary nandahatra amin'ny farany ny fiampangana azy. Kanefa ny tanany retsy telo lahafa fa izy mihitsy no topo-kevitra tamin'ny fanafiana ary nofitany ireto namany ka nolazainy fa tranom-bazaha manam-bola be io fa tafio. Teny ampanaovana ny asa ratsy nefa ireto sisa no nahafantatra fa tranon'ny colonel Charles ilay izy ka lasa vaky bao nandositra. Tsy ny zavatra lasa tamin'izany fa ny fianakavian'ny colonel no naratra nodarofandry zareo tamin'ny vody-basy raha noteren'ireo jiolahy amoaka vola. Atolotra ny fitsarana androany 9 oktobra 2020 izy ireo. Tetsy amin'ny fampanoavana zany izy ireny ny ariva teo niatrika ny famitorana atao anivon'izany fampanoavana izany fantatra ihany koa fa tratra ilay nitifitra mpivarotra charbon tetsy Anosy be. Fa ivadika lafiny zavatra afatanteraka sika anisan'ny mankaraza ny antsoina hoe semaine du goût sika eto Madagasikara. Sakafonay zany resaka eto amin'ny faraka ambin'ny folatra amin'ny 9 oktobra ho avy izao no anatanterana izany etsy amin'ny restaurant iray etsy Antsavola. Nisy fampahafantarana izany tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity teny Aingrabarinala sy Andra Ratsanarao. Semaine du goût andiany fatelo ity karakarain'ny Le Lanjar eny Antsavola amin'ny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 14 ny volana oktobra ity. Mankalaza izany ihany koa ny any Frantsa izay topo-kevitra nandritra ny 20 taona izay tamin'ny alalan'i Jean-Luc Petit-Renaud. Fotoana iray eo anan'ireo manampaizana manokana amin'ny resaka sakafo sy fampizarana traikefa. Tous les goûts sont permis no lohahevitra niraisina tamin'ity taona ity. No mampiavaka azy Andriamatoa Christophe Paulet tompona andraikitra ato amin'ny Le Lanjar dia ezahana asongadina amin'ny alalan'ny sakafo ny vokatra iray sy ny mampalaza ny firenena iray. Manaprofo izany ny anaran'ireo tolotra omena amin'ny mpanjifa toy ny hoe l'Asie, le café, l'Amérique du Sud, le cacao, les champignons ary Henri IV izay 400 taona izay no maty. Ary mazava ho azy fa ny vidiny ihany koa dia nezahana ho zakan'ny olon-drehetra. Resaka sakafo ihany fa ny zareo Rotary Club Ivandry indray asa sotelo sosina ny any Rotary Club Ivandry fizarana sakafo ho an'ny sasasahirana, fitsinjarana fitaovana ho an'ny mpianatra ary fanampiana tobim-pahasalamana. Jean-Emer Belson eo amin'ny sary nalain'ny Marc Rakotomalala. Andro iray toazato ho an'ny Rotary Club Ivandry ny famangen'ny gouvernora 9220 azy Andrianome Ranarivelo farany teo. Intelo misesy raha teo ny asa soa nandritra ny andro iray. Fanomezana sy tolotanana ny tobim-pahasalamana manasoa Ambodivoanjo narahiny fizaran-dronono maimaim-poana ho an'ireo zaza sahirana ampolony raha tsy anjato